Ivelona eto an-tanindrazana indray isika eo amin'ny sehatry ny Jonjo sy ny Arena anaty rano. Mivelona mijondro ny ankamaroan'ireo mponina any amin'ny Distrika Ambanja. Mihena tsy toy ny teo aloha intsony nefa ny fidiram-bolan'ny isan-tokantrano amin'izao fotoana izao noho ny fahasimban'ny ala honko, toerana izay iainan'ireo biby sy arena anaty rano. Ahafahana manarina ity sy ampiariana ity dia natsangana ny fikambanana miaro ny toerana fonenan'ireo arena anaty rano any amin'ny faritra. Misy ihany koa ny fambolena ala honko niarahana tamin'ny ministeran'ny Jonjo sy ny arena anaty rano sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Aratsika ny fanadihadiana. Faritra malaza amin'ny trondro sy ny drakaka ny Distrika Ambanja. Mivelona amin'ny sehampiariana jony noho izany ny ankabeazan'ireo mponina manderina ny distrika hatramin'izay. Ohatra amin'izany eto amin'ny Fokontany Ambiky, Kaominina Ambalahonko, Distrika Ambanja. 120 tafo ny tokantrano eto amin'ny Fokontany. Ahitana olona misy 500 izay mivelona ny sehampiariana jony avokoa. Mihasarotra nefa fitrandrahana ny hazan-drano ankehitriny no fahasimban'ny ala honko, toerana ahafahan'ireo arena anaty rano mitombo sy mivelona. Ny fanapahana ala sy ny famadihana izany oharina fandrehatra no antony napotika ny ala honko raha ny fitantaran'ireo mponina. Vahaolana hisorohana ny fampitehan'ny ala honko tanteraka dia natsangana ity fotony fikambanana miaro ny toerana fonenan'ireo arena anaty rano. Rehefa tafampodiny laoniny ireo honko ireo ino nefa mipody tsara zegny karaha taloha tagny tsisy roboka iny ala honko mipody tsara zay makamba io loko drakatra azone maro tsara koa satria izy amin'izao fotoagna zao mihinigny ihany fahazahoanay satria be ny ala honko roboka. Tegna antonina roboka izy ity zegny tegna izy tena atao saribao. Ankoatra ny fiarovana ireo ala honko sisa tavela dia nisy ihany koa fambolena ala honko niarahan'ny ministeran'ny Jonjo sy ny arena anaty rano tamin'ireo mpiara-miombona antoka taty amin'ny faritra. Iray hektara ny velaran'ny tany novolena ala honko raha ny teto amin'ny Fokontany Ambiky manokana. Fanabeazana ny olona mipetraka aty amin'ny sisy tany zany mba hikady an'izany ala honko zany satria zavatra be any fisiny mba tsy tonga ny fikorontanana eo amin'ny anatin'ny arena anaty ranomasina ary indrindra koa mitarika amin'ny fikorontanana eo amin'ny tontolo iainantsika mihitsy. Ho fanatsarana ny vidin'ny trondro sy ireo drakaka ary ho fanatsarana sy ampiarian'ireo mponina no ampisihan'ity tetikasa fambolena ala honko ity.